Eny ary, miarabantsika manaraka ny catéchisme d'adulte isaky ny alarobia hariva tolakandro moa zany amin'ny efatra ora am'izao a amin'ny 5 ora any Madagasikara. Mialoha ny irosoantsika amin'ilay lohahevitra dia mba te hitondra tsy hoe fanampiny fa fanamafisana fanazavana kely ihany aho mahakasika an'ilay oronan-tsary fanadihadiana momba ny andro farany. Azavaina amitsika tsy isika eto amin'ny pejy RGL Voatsinapy no mikarakara an'izy io fa misy trano famokarana olona privé no mikarakara an'izy io fa nanasana nanana anjara ao anatin'io io fanadihadiana oronan-tsary fanadihadiana io, reportage zany. Donc zany ho anareo zay miteny hoe mba azo zaraina eto amin'ny pejy ve atao fika, non, tsy azo projetena eto amin'ny page le izy satria ana maison de production manokana le izy fa zahay dia nasaina nandray anjara fotsiny tao anatin'ilay izy. Zay zany ray. Faharoa ny hoe amidina azy an-tsoratra tsy possible mihitsy tsy manam-potoana am'zany koa fa dia izay nanaovana le annonce misy anareo dia anjarantsika ny mba mitady hevitra ahitana an'le izy. Zay angambany fanamarena kely tsara mba apetraka amitsika ety am-piandohana. Hiroso am'izay ary tsika amin'ny le lohahevitra ny fahafoizana ho an'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra plutôt, ny fahafoizana ho an'ny asan'Andriamanitra no resahantsika eto le resaka vola io zany dia ny fanontaniana napetraka dia ny hoe possible ve hoe misokatra ny poketra ny olona anankiray zany hoe ny fitahirizam-bolany zany kanefa ny fony mihidy ho an'Andriamanitra. Lôzika ve zany? Lôzika ve misy olona mahafoy be ho an'ny asan'Andriamanitra nefa ny fony mihidy amin'Andriamanitra, zany hoe tsy mbola azon'Andriamanitra ny fony. Ny famasika am'izay koa possible koa ve hoe ny fony azon'Andriamanitra, ny fony misokatra ho an'Andriamanitra kanefa ny poketrany sy ny fitehirizam-bolany mihidy gadana. Fanontaniana anankiray koa dia hoe ny vola ve mitaky ny asa sa ny asa no mitaky vola am'le asa fanompoana zany. Zay zany no ho resahantsika androany. Manasa anareo nefa ny aho hiaraka iombam-bavaka aloha alohan'ny hanomboantsika ny idirantsika lalindalina kokoa maromaro koa fa manomboka isika zao ny amin'ilay lohahevitra bajentsika androany. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao zay raha nomenao ndray ty tolakandro ity ahafahanay mandalina hatrany sy mitrandraka ny teninao indrindra indrindra ny amin'ny hoe ahoana ny tokony ho toe-ponay eo amin'ny fanomponanao, ahoana ny fampiasanay ny fanananay manoloana anao sy ny asanao. Be dia be ny feo mandeha tseroa, be dia be ny fampianaran-diso koa zay voizina ny amin'io resaka vola io sy ny asanao dia mangataka ny fananao masina mba hialoha lalana any am-pon'ny olona ary hametraka ny teny koa eo am-bavako. Narinao Jesosy. Amen. Averiko le lohahevitra ho an'izay zao vao tonga hoe ny fahafoizana ho amin'ny asan'Andriamanitra. Possible ve hoe misy olona
mahafoy ho amin'ny asan'Andriamanitra, zany hoe tena miatoka zany. Nefany ny fony mihidy tanteraka, mihidy ho an'Andriamanitra. Zany hoe tsy an'Andriamanitra izy zany. Ary ny fanipaka am'izay possible koa ve hoe misokatra ho an'Andriamanitra ny fony, resy lahatra ny amin'ny filazantsany izy, fa saingy ny poketrany mihidy. Zany, mihidy ka da naforo. De misy zanaka fanontaniana koa hoe ny vola ve no mitaky asa sa ny asa mitaky vola? Za dia manaiky ary resy lahatra fa ity lohevitra ity dia lohevitra manahirana amin'ny resaka asa noho ny antony maro samihafa. Azo lazaina hoe sujet explosive ihany ity, explosive mihitsy, satria mahakasika ny olona rehetra. Tsy misy afabela am'ity tsika rehetra. Niza n'iza, na izaho zay miteny zao, na ianareo zay mihaino io, niza n'iza, sans exception, manomboka hatrany amin'ny singan'olona anankiray hatrany amin'ny fitondram-piangonana faratapana. Ary araka ny voalazako foana hoe ity pejy ity dia pejy manana vocation manokana hitondra valiteny na hitrandraka ireo lohahevitra tsy firesaka loatra, mba tsy lazaka hoe tsy firesaka mihitsy eo anivon'ny fiangonana, fa satria mety manohitohina ny olona sasany satria délicat le sujet, dia isika miezaka ny miaborder an'le sujet satria ilain'ny olona le izy noho ny fampianarana be dia be. Ary zay ny vocation sika eto hoe hiaborder ireo point problématique rehetrarehetra zay tsy voaresaka any amin'izy ity ary ho resansika en profondeur sans état d'âme mihitsy, sans détour, sans pression, satria tsika tsy manana zavatra maneritery atsika hoe aleo tsy lazaina ty fa sao de manjary manohitohina ny fitondram-piangonana na manohitohina ny mpiangona. Misy koa mantsy zay le hoe raha resana ty de sao de tafotohina ny mpiangona de lasa tsy hanome intsony, na koa hoe raha resana ty de sao de manjary manimba ny asan'ny fiangonana. Tsika tsy manana an'izay pression zay, donc tsika zany manana liberté afaka hiresaka an'izy mahitsy be. Etsy an-daniny reo dindrangilony zareo mpivohy ny ampahafolo-karena. Ho iverenako zay rehefa avy eo. Dindrangilo ny ampahafolo-karena. Hoe tsy maintsy manao ny ampahafolo-karena ianao. Ary ampanantenaina na tambazana fitahiana ho an'izay mahafoy, ary zay tsy mahafoy dia tsy voataha. Izay le évangélisation marteau efa niresahako tamin'ny sahaza io. Ao koa, ao zany ny amin'ny ankilany reo manao hoe ny ampahafolo-karena. Ao koa ny amin'ny andaniny misy an'izany hoe nifandraisa amina pasteur vitsivitsy tamina fiangonana Zandrana. Hoe ahoana ny hevitrao ozy izy fa zahay ozy izy teren'ireo olona zay lazana fa parrain anay. Zany hoe zalahy reny mantsy manana système na parrainage. Hoe za zany zao ataontsika hoe pasteur Jean-Luc dia parrain-na pasteur vitsivitsy ono aho eo ambany fiaiako, de ireo pasteur vitsivitsy eo ambany fiaiako reo ny mandrotsaka ampahafolo-karena ty amiko. Ohatran'ny karazany hoe marque de reconnaissance noho izaho izay nahatrafita an'ireo pasteur reo. Ary rehefa tsy manao ianao de ampatsahivina hoe ary ianao ohatra ny elaela tsy nandrotsaka tany amiko. Mitatitra zay feo tonga ty amiko aho, ary olona tao anatin'le izy no miresaka an'le izy. Ao anatin'izany koa ny hoe rehefa manana problema tafahoatra ianao zany, mpanompon'Andriamanitra, de ozy izy reny olona reny hoe mafy be zany problemanao zany fa tsy maintsy mila manangana alitara. Mila manangana alitara. De le alitara holy lay pasteur parrain no manangana an'le alitara spirituel io zany. Fa misandany aloha de nanontaniako le pasteur fa ohatrina nomenareo de hoe tena amina million maromaro. De manome ve ho anareo? Haka zay izy etiny tsy fahalalana de nanome. Raha misy aminareo zany tratra an'izany hoe mila manangana alitara, hoe mankany am'le pasteur de le pasteur zany manao manangana alitara anareo dia
voavaha ny problemanareo. Azonareo am'izay ngamba ny antony mahatonga antsika manao le avis tokana isaky ny latsinainy hoe alitaram-bavaka. Maimaim-poana ny hamahan'Andriamanitra ny probleman'ny olona fa tsy sandaina vola. Ary mpisoloky zay milaza hoe izy no namahany problemanao fa Andriamanitra. Zavatra anankiray mila tandremana zany. Dia io koa zany anisan'ny feo voarainay za tsy maintsy resahany ty resaky ty. Ankoatr'izay koa ny fiangonan-dehibe. Ny fiangonan-dehibe koa am'ty resaky hoe adidy ity. Miala tsiny aho rahalahy sy ranabavy isany za nipoitra avy ao fiangonan-dehibe, nipoitra ho iaho fa tsy ao anatiny intsony aho. Fa za zao électron libre, za tsy anizaniza. Za tsy manana tsara fantatrareo raha manatombotsoa Jean Luc tsy manana etikety. Ny fampianarako dia manaraka ny principe-ny Martin Luther. Ny principe fa za tsy manana etikety. Ary zay tsy fananako etikety zay no ananako liberté de parole. Fa ny aretina amitsika fiangonan-dehibe koa dia ty adidy. Tena vesaratsika adidy ny olona. Ny famahanana an'le olona misoratra amina nefa zara fa misy. Ary raha misy dia saozanina. Nefa ny enta mavesatra ampitongatsika an'le olona mavesatra. Taroviny tenin'ny Paoly. Ny tsy hamakitratra anareo no kendreko jusy Paoly. Sao de fa vakitratra le ondry. Dia lasa ampirisiana fotsiny le olona amin'ny alalana verset. Terenareo fotsiny le verset. Tonga le olona ohatran'ny hoe sanatria zany le ohatran'le otra maina. De hoe zay mahafoy de hitombo fananana be. Natao am'izany le izy ty. Ho resahantsika ihany koa hoe manahoana ny toe-tsaina ho atsika ao anatin'ny asan'Andriamanitra. Eto zany velariko tsy hoe fiangonana ihany fa ny asan'Andriamanitra be dia be. Fa aleo ataotsika hoe manahoana ny toe-tsaintsika mpino miatrika ny asan'Andriamanitra. Ity resabola ty tsy sahan'ny olona resahana izy ty satria matahotra sao de lasa any amin'ny derive. Nefa koa misy koa ny olona manararoatra. De nefa koa misy koa ny olona tsy miraharaha ny anary efa azoko ny famonjena tsy ilaina zany manohana ny asan'Andriamanitra. Zany koa aretina koa zany. Hoe tsy ilaina ny manohana ny asan'Andriamanitra fa ny famonjena ny zava-dehibe ny finoana. Tsia samy extrême reo. Ka ho resahantsika hoe inona ny toe-tsaintsika. Inona ny toe-tsaintsika manohana ny asan'Andriamanitra. Mécénat ve no andrasana amitsika. Mécénat M-E accent aigu C-E accent aigu N-A-T. Volontariat ve? Volontariat ve? Sa bénévolat ve? Sa partenariat ve? Sa resaka don. Etcetera. Le approche-tsika zany fiangonana na approche-tsika fikambana kristianina satria tsika mitady hoe inona ny stratégie hanetanana ny olona hahafoy ho asan'Andriamanitra. De ny hitako problema de zao hoe tsy mazava hoe aiza lay lalana ombana. Mécénat ve no andrasana amin'ny kristianina. Volontariat ve? Bénévolat ve? Partenariat ve? Sa don. Etcetera. Zany rehetra zany mahatonga amin'ny teny hoe mila resahana ty resaky ty. Fa isan'ny tena ifantohan'ny resako androany dia ireo fanontaniana lehibe napetrako ao amin'ny titre hoe possible ve raha olona misy olona resy lahatry ny filazantsara. Tsindriko tsara hoe resy lahatry ny filazantsara. Babon'ny Kristy milaza fa an'ny Kristy nefa ny poketrany tsy an'ny Kristy fa azy ihany. Lôjika ve zany? Point d'interrogation. Lôjika koa ve raha mifamadiky am'izay misy olona ny fony de tsy an'Andriamanitra mihitsy. Ny fony de tsy an'ny Kristy mihitsy. Fa ny poketrany kosa nefa de mibanaka be ary mahafoy be ho amin'ny asan'Andriamanitra. Merci Anthony.
mahafoy be ho an'ny asan'Andriamanitra. Reo zany a tranga misy eo anivon'ny fiangonana zay mila resantsika. Fa mba ahafahana mamaly an'izay dia tsy maintsy ho resantsika aloha ny fiheveran-diso misy eo anivon'ity asan'Andriamanitra. Fiheveran-diso. Iray tarika am'izany a na ireo mivoy ny ampahafolo-karena iandrandrana tamberina nisy ina le tamberina iandrandrana fitahina. Ao anatin'izany koa zany ireo zay mampianatra sindriky tsara zaho raha manatombontso zafinandro Jean-Luc dia tsy manohitra ny fanaovana ny ampahafolo-karena le pratika. Fa ny zavatra toeriko kosa ao anatin'le ampahafolo-karena dia ny fampiasana an'izany ho fiandrandrana tamberina na koa fampiasana an'izany ho fiandrandrana fitahina de tena perversion, tena fandotona ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'izany koa endriky ny fiheveran-diso ny sponsorine eo anivon'ny fiangonana. Matetika ny fiangonana lehibe ary ho avy zao ny propagande. Ho avy zao ny propagande ho avy ny sponsor. Mandeha zany ny adihevitra hoe moa ve ny fiangonana tokony handray ny vola omeny reny olona mpamatsy vola reny, tokony handray ny vola omeny reny candidat reny, tokony handray ny vola omeny reny olona malala-tanana entre guillemets. Tsy fantatsika raha tena zay marina aloha izy. Amin'ny asa fitoriana. Hatraiza ny ligne rouge à ne pas franchir. Zao ny mpamatsy vola tompoko ny akamaroany zasy ny tena izy rehetra dia rien de gratuit. Tsy maintsy misy mainmise ao ambadika ahafahany zareo maîtriser ny fiangonana. Reny no atao hoe retour sur l'investissement. Fiaraha-miasan'ny fiangonana sy fanjakany fiaraha-miasan'ny zao zao hoe io tonga am'ilay hoe lazaiko hoe mba misokatra ihany ny poketrany fa ny fony midy an'Andriamanitra. Tsy misy intention zany ao anatin'ny sain'ireny sponsor sasatsasany reny hoe resy lahatry ny filazantsara izy fa izao toanana ny asan'ny fiangonana. Hoe marina na ny rehefa tena marina io toanana ny asan'ny fiangonana fa misy contrepartie andrasana. Io lazainy Antonio zao anisany anankiray. Fa misy antony hafa koa. Ohatra zao ho avy l'élection. Efa hitatsika teo anivon'ny firenentsika zany iza daholo ny olona nampiasa ny fiangonana atao background amina fifidianana. Aika ty zavatra natao rehetrarehetra ho an'ny fiangonana tany aloha rehetrarehetra tia karazana fividianana ny fiangonana mba hifidy azy. Donc zany ny zavatra tiako resana de hoe tsy marodrefy velively mihitsy ny fahafozana vola ho an'ny asan'Andriamanitra. Tsy marodrefy zany. Tsy zay no andrefesanao azy hoe ary zareo kosa reka tena mahafatrapo mpanohana ny sampana, mpanohana ny sekolelady, mpanohana ny KTLM, mpanohana ny STK, mpanohana ny mpitandrina, nanorina trano fiangonana. Ça ne veut rien dire. Zany. Tsy marodrefy mihitsy ny hoe nahafoy be na nahafoy kely ranony. Ary io tsy le fitenenana hoe fahafozana ho an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mpangataka ka hangataka. Fa hoe fanomezana vahana an'ilay izaho mpanome. Izaho zay miseho aho malala-tanana. Dia miakirany projecteur any amiko. Dia izaho no misongadina amin'izay fotoana izay.
Za sy miteny hoe izy rehetra fa mila mailo tsara isika fiangonana eo amin'ny fandraisana zay mety ho fanohanana na sponsorina ataon'ny olona. Ataova mazava tsara ny resaka ary mila mahajoro ianareo mpitandrina, ianareo pastora, ianareo biraon'ny fiangonana, ianareo komitin'ny fiangonana raha sanatria ka manao tapody foy aminareo i olona io hoe satria zaho nahavita be teto amin'ity fiangonana ity de noho izany mangataka aho mba omenareo anjara fitenenana amin'ny filazandraraha rehefa tonga ny propaganda. Nahitako loza tamina fiangonana metiko zany satria nanatela ty olona ty fa hoe omeko fitenenana izy satria izy nanohana ny asan'ny fiangonana de za hoe tsy zay ny fanarahantsika raha nanolotra rodon reo ianao fa mazanaky ny fiangonana anao de raisinay le izy fa tsisy contrepartie mihitsy. Tandremo zany le lobbying eo alivon'ny fiangonana. Zay ny ray. Ny faharoa koa de ty hoe misy koa ny any amin'ny sens opposé. Ireo olona zany tena mahafoy tokoa ho an'ny asan'Andriamanitra ary tena resy lahatra amin'Andriamanitra. Ka anakay koa ty zany zay diso fiheverana. Averiko a tamy voalohany le hoe ny fony midy amin'Andriamanitra fa ny poketrany misokatra hanohanana ny asa mba ahafahana mampisongadina ny tenany. Zay ny ray. Ny ka faharoa de zao hoe ny poketrany mihidy fa ny fony ny an'Andriamanitra fa adysoa zany. Ka fahatelo ny fony an'Andriamanitra ny poketrany koa tena manohana ny asan'Andriamanitra saingy manana le toe-tsainy fariseo le hoe itya efa natokana ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ohatra zany hoe le hoe korbana hozy Jesosy. Jesosy nanetsiny ny fariseo hoe mpiatsara velatsihy nareo. Inona le hoe fanatitra korbana. Le fanatitra korbana, ny fanatitra korbana de hoe ity ohatra hoe loza zany efa manokana hoe tonga zany farany voalohany herinandro de efa manokana hoe ty ataoko rakitra amin'ny lahady. Mety hoe manokana vola 2 arivo ianao atao rakitra. Tonga ny sabotsy hariva misy ray aman-dreninao ozy Jesosy nangataka fanampiana aminao hoe mila tsaboana maika de maika 2 arivo ny vidin'le fanafody. De ozy anao hoe non ity 2 arivo itya efa natokana ho amin'ny rakitra amin'ny lahady ka tsy afaka anome anareo ny 2 arivo aho hitsaboananao ry dada sy mama. Ry mpiatsara velatsihy ozy Jesosy. Any Jesosy de hoe vonjeo ny ain'ny olona io fa urgent io ary ny aina no ambony noho ny rakitra ny ampiangonana. Zaho pastora ny tena amin'izany. Ny ain'ny olona no ambony noho ny rakitra any ampiangonana na noho ny fanatitra any ampiangonana. Fa misy olona mana toe-tsaina ohatr'izany amin'ny kristianina. Ity efa natokana mianakavy ny asa ampiangonana ka tsy azo kitihana na vy na vato na misy ny olona latsaka ny akady aza de tsy azo ampiasaina fa hoe natokana ho amin'ny asa ampiangonana. De mieritreritra ve ianao fa ho akasitran'Andriamanitra io fanatitra io? Tsia. Tsisy ilan'Andriamanitra ny volanao mihitsy am'izay fotoana zay. Satria fisekosekoana ampiseho hoe zaho tena olona mahafoy ho an'Andriamanitra ary misy io aretiny io aseho amin'ny fiangonana hoe zahay tena mahafoy. Efa nilazay soratra masina hoe zay zavatra atao ny tananao ankavia aza atao fantatry ny tananao ankavanana. Na ny olona moa de tiany le arentirenty. Fianakaviana Vianalina nahafoy vola 2 tapitrisa ariary ho an'ny mpitandrina. Fa ilaina atao aloha ve izy? De hitentsika ka ilaina ihany le izy fa fifaninanana masina matsy ny asan'Andriamanitra. Azafady tompoko. Tsy misy fifaninanana masina zany ny asan'Andriamanitra. Hifaninana amin'iza. Hampipitrapitrany mahatra ve nareo? Hoe za iara tsy mahavita manao rakitra akory. 500 aho raha tsy anananay anaovana rakitra ary mahatonga lay tsy makany ampiangonana. De nareo mirentirenty amin'ny 2 tapitrisa ariary nareo eny ampiangonana fa hoe nanolotra 2 tapitrisa ariary ho an'ny mpitandrina, nanolotra 4 ho an'ny mpitandrina. Zay tsara zany fa ataovanareo any amangingina any zany.
fa azaderaderan'ny olona mahantra ty. Ny zavatra adin'ny olona de ty ny lalànany amin'ny fanomezana toko de lalam-pitiavana no tanjona. Fa tsy hoe lalàna tsy maintsy akatoavana, c'est pas une exigence de la loi, mais c'est la loi de l'amour. Samihafa zany. Ce n'est pas une exigence de la loi à respecter à la lettre, zay le olona le mandeha araky ny soratra, fa c'est l'esprit de la loi. C'est quoi l'esprit de la loi? C'est l'amour. Inona no inona no fanahin'ny lalàna? Inona no tsokan'ny lalàna? Dia ny fitiavana. Ary zay no tokony ho tandrematsika mandraky. Indraindray tsika variana any am'le procédure, variana any am'le manière, fa tsy le fototra. Le fototra de ny fitiavana. Tsaroviny toepolon'ny Paoly apôstôly manoloana an'lay manoloana ny Korintianina. Misy tranga ohatry zao. Samy nanoana ny asa fitoriana nataon'ny Paoly na ny communauté kristianina tany Korinto, ny Korintianina zany, na ny communauté kristianina any Makedonia. Fa izao no lavon'ny Paoly ny fanohanana avy amin'ny Korintianina, zay mpanan-karena ary zay matanjaka, fa noraisany kosa ny fanohanan'ny kristianina avy any Makedonia, zay mahantra ary fadiranovana. Averiko indray, samy nanoana ny asa fitoriana nataon'ny Paoly avokoa, na ny communauté any Korinto, na ny communauté tany Makedonia. Fa no lavon'ny Paoly ny fanohanana izay nataony Korintianina, izay mpanan-karena, ary ny ekeny kosa ny fanohanana no raisiny ny fanohanany Makedonia. Raha isika zao tamin'ny taona Paoly hoe le mahantra kosa aloha tsy ampandraisana anjara fa mahantra izy mampalahelo izy aloha izy atao hoe lasa mamakitra azy fa rehetra efa mpanan-karena aloha ny azy no rena. Nanontao ny famadika. De apetrako aminareo ny fanontaniana. Inona ny antony tsy nandraisan'ny Paoly le fanampiana avy amin'ny Korintianina? Sao de misy afaka hamaly. Ary inona ny antony nanekeny ny fanohanan'ny Makedonianina? Zao ary mivantana atsika zao de mba miandry interactivité avy aminareo. Fa maninona no lavon'ny Paoly ny fanohanana azy avy amin'ny Korinto? Ary maninona no raisiny ny fanohanana azy avy amin'ny Makedonia? Ahoana ny hevitrareo? Eny tompoko. Misy mba manako lazaina ve? Misy fitiavana ny any Makedonianina? Tsy voalaza le izy hoe misy fitiavana. Ya, frère ihany. Satria nahoana? Andao ary jerentsika ny soratra masina mamaly azy. Korintianina faharoa toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Korintianina faharoa toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Somary lavalava io vaky teny io fa ilaitsika ny mamaky azy. Korintianina faharoa toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantarinay anareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be ny zahantoetra azy no nitomboan'ny hafaliany. Nitomboan'ny hafaliany. Ary ny hamasony fahantrany no nampitombo ny hareny hitsipony. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany.
sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikavana am'izany fanompona ho an'ny olona masina izany. Ny olona masina zany ny kristianina any Jerosalema. Ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenanay fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha. Elo tsara. Fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, ny andiny fahadimy. Dia ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko ny andiny fahadimy. Ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha. Io le hoe misokatra aloha ny fonao ho an'Andriamanitra. Dia manaraka ho azy misokatra koa ny poketranao avy eo. Dia ho anay koa ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka Antitosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa araka nefa ny nanomboany azy teo aloha. Fa araka ny itomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka araka izany koa no hitomboanareo amin'izao fahasoavana izao. Raha fitinana zany ny zavatra nisy eto zao hoe ny Makedoniana dia tena faran'izay sahirana. Tena mafiady ny fiangonana tany Makedonia raha ampitahaina amin'ny fiangonana tany Korinto. Korinto, c'est une grande ville portuaire, prospère, manan-karena be Korinto. Donc mazava ho azy matanjaka koa ny fiangonana. Any Makedonia fiangonana osa, fiangonana mahantra satria ny olona any olona sahirana. Fa hoy Paoly tamin'ny fahoriany no nanomezany anay mihoatra noho ny zakany. Isika matetika rehefa manao fanatitra dia hoe arakaraka izay ananantsika fa nanana Makedoniana mihoatra noho ny zakany. Satria nahoana tsy nisy nanentana izy tsy nisy nitaky izy hoe alefasiny Apôlokarena, tsy nisy niteny izy hoe ameo ny vola, fa izao natolo ny tenany. Zay ny olona rehefa resy lahatra ny filazantsara, rehefa babo ny filazantsara, dia ny tenany ray manontolo sy ny fananany ray manontolo dia à disposition'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe takin'Andriamanitra. Za zany tsy mampianatra mihitsy hoe afozo ny fanananao rehetra rehefa manara-dian'i Jesosy ianao dia aveloanao non, tsy zay le izy. Fa ny olona rehefa babo ny filazantsara dia il se met à la disposition de Dieu amin'ny lafiny rehetra ny fotoanany à disposition'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa manam-potoana dia hanao ny asan'Andriamanitra. Rehefa mba manana force kely dia hanao ny asan'Andriamanitra. À disposition'Andriamanitra ny fotoana. À disposition'Andriamanitra ny fahaizany. Ty betrony ty, ty lohany ty. À disposition'Andriamanitra. Ampiasay ho an'Andriamanitra. Ny fananany ara-bola tsy lazaina intsony. Sy ny sisa. Ny tianao tangavana zao hoe tao anatin'ny fahantrana izy fa ny tenany ray manontolo. Dikan'izay zany rehavako dia zao hoe vola averiny ianao, vola arinany ianao ratsy ianao mihitsy aloha no resy lahatra. Romana 12:12 milaza zany hoe anakatoloro ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonao. Zany hoe le fanompom-panahy ataonao secondaire. Le fanohana anara-bola ataonao secondaire. Prioritaire dia zao hoe any Jesosy ve ianao. Io fonao io any Jesosy ve io. Any no lakile, any no fanalahidy. Ary rehefa azon'i Jesosy ny fonao raha ny tokony ho izy. Raha ny tokony ho izy. Dia any Jesosy koa ny fanananao rehetra. Ary voniny ianao ampiasaina amin'izay lavanao azy. Ohatra, jereo Jesosy rehefa atao amin'le hoe miakalesa amin'ireo vohitra roa dia lazao le olona eo fa misy raha lany tompo azy ilay apondra. Dia nomeny le olona le apondra. Zany hoe tonga ny fotoana nilevan'i Jesosy an'ilay apondra dia nomeny à disposition.
fa tsy hoe nalay Jesosy ny apondra de nitehiriziny ho azy tsy nangalariny a naveriny tamin'ny tompony fa zay le izy izay le système zay no tiako hipasy amin'ny fiangonana hoe on n'est pas là pour dépouiller les paroissiens. On n'est pas là pour voler les brebis du Seigneur. Mais nous sommes là pour être en disponibilité pour le Seigneur. Samihafa zany. Samihafa zany approche zany. Zaho raha manatombotso zao ka tsy mampianatra anareo hoe afozo ho an'ny fiangonana, afozo ho an'Andriamanitra ny fanananareo. Mettez-vous à disposition de Dieu 24 heures sur 24. Za manokana zao de lazaiko anareo a za tsy mahavita manao rakitra isan'alava za raha pastora amin'ny tena zany aleo tsy andaingy fa izao kosa za de à disposition n'Andriamanitra amin'ny fotoana zay lany a 24 heures sur 24 7 jours sur 7 rehefa misy asan'Andriamanitra tokony ho ataoko je me pose même pas la question hoe ohatrinona no lany amin'io de ohatrinona ny tamberiny aty amiko rehefa misy aty amiko de je donne tout pour faire l'œuvre du Seigneur fa za mety tsy ho hitanareo manao rakitra asa razonareo le nuance manao an'ity asan'Andriamanitra eto ty tsika ilaza secret aminareo a misy vola lany am'ty manao an'ireny conférence reny manao an'ireny fitetezam-pahitra reny misy vola lany fa je me pose même pas la question rehefa misy fanan'olona mila vonjena de atao de zay tandrify ataoko tsy za daholo mizaka an'izy a misy ekipa miaraka amiko mifanampy ny tiako atongavana de zao à disposition n'Andriamanitra ve ianao Andriamanitra tsy mitady partenaire Andriamanitra tsy mitady bénévole Andriamanitra tsy mitady volontaire Andriamanitra tsy mitady mécène Andriamanitra mitady olona hoe es-tu à ma disposition hafa be le approche ary zay no tiako hipasy raha ampiaritsika zay ny amin'ny fiangonana be dia be ny zavatra miova azo atao tsara mihitsy ny manova ny fomba fiasa eo livre fiangonana amin'ny lafiny resaka vola fa problème nous ne faisons pas confiance à l'évangile ny filazantsara zay totorintsika tsy atokisatsika moa le verenako zay rehefa avy eo fa toizako aloha ny fampianarana Korinthianina faharoa indray a ahitantsika le hoe maninona no nilaviny Paoly ny fanohanan'ny kristianina tany Korinto Korinthianina faharoa toko faha 1:10 andiny fahafito sy fahasivy Korinthianina faharoa toko faha 1:10 andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy diso vaho hoy Paoly eto raha nanely tena mba hisandrafanareo ka nitory maimaim-poana ny filazantsara n'Andriamanitra taminareo namabo ny fiangonana sasany aho namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoko anareo zereo tsara tsy andiny fahavalo ity mba tsy pio kely eo baibolinareo important be a ina ny tiany Paoly lazaina amin'ny andiny fahavalo sous-entendu namabo ny fiangonana sasany aho iza le fiangonana sasany le fiangonana mahantra le fiangonana ny Makedonia io hoe nalaiko ny fivelomana zay nomen'ny Makedonia ana mba ahafahako miasa librement et gratuitement aminareo aty a Korinto izay manan-karena c'est le monde à l'envers arao tsara raisonnement nalainy Paoly ny fivelomana zay nomen'ny fiangonana tany Makedonia zay marihana fa fiangonana mafiady mba hahatonga ny Paoly afaka libre manompo ny fiangonana ny Korinto izay marihana fa Korinto manan-karena pourquoi Paul a fait ça fa manina Paoly manao zany satria mazava tsara hoe tsy manana pression morale sy lobinina aminy intsony ny fiangonana ao Korinto ka afaka mitory madio sy mazava ny filazantsara izy tsy matahotra nireo mpanankarena sy matrehitra ao Korinto
ianareo fiangonana isika fiangonana manofy atoandro lazaiko tsara zay manofy atoandro tianareo ny mpitandronao aminareo tena hitory madio sy marina filazantsara ilaza zavatra aminareo ahitra je vais faire un aveu un pasteur qui fait un aveu d'un secret pastoral raha tianareo fiangonana ny mpitandronao aminareo na ny pastora ao aminareo na ny pasteur ao aminareo hilaza marina sy madio ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiangonanareo ataovy ary zay iatsoanareo ny pasteur io indépendamment ny karamany fiangonana fa raha mbola ny fiangonana no mana-karamany pasteur dia il a les mains liées. C'est simple que ça. Raha mbola le fiangonana mampiasa azy no iakinany hainy pasteur dia voafatotra izy tsy sa izy hitory madio sy marina filazantsara satria nahoana mialatsiny aho il faut dire les choses ny braol fiangonana sasasasany nanao mihitsy ny olona matanjaka manam-bola ho lasa komity ny fiangonana mba ahafahany manageja ny mpitandrina aminareo tsy sa hitory ny filazantsara marina donc aza manofa mamelo bady aman-janaka io pasteur io tompoko lasy tompoko vavy isany aza mila voatsiary fa raha tianareo ny hitoriny io pasteur io ny filazantsara madio sy marina dia ataovy zay hanoananareo azy avy any ivelany tsy haiko io par quel moyen fa zay ny stratégiany Paoly zareo tsara na Paoly Makedonia no ny antoka azy zany hoe tsy ao amin'ny toerana zany sy le fiangonana zany fa avy any Makedonia izay sahirana tsy aliko sara dia manana ny autonomiany manana ny libertény am'izay Paoly milaza ny marina ao Korinto ary raha mandinika anao l'épistile Paul ao Korinto il n'a pas mâché ses mots Paul il était libre izay koa no tsy ambarakely anankiray amity resaka vola ty vonona ve arinareo aza manofy atoandro a ny hahatonga ny filazantsara tena ho voatory marina. Alors là, les amis, il faut mettre la main dans la poche. Je suis désolé. Tsy mila manao zako ampandriny. Tianareo voatory madio sy marina ve ny filazantsara zany hoe tsy voatery sy tratran'ny pression ny mpitandrina sy ny pasteur aminareo dia tadiavo ny fomba rehetra hanoananareo azy avy any ivelany fiangonana mba hahatonga azy libre amin'ny parole fa ho hitanareo ny différenceny fa raha vao manana liberté ao le pasteur anareo miova ny toroteny mialatsiny aho fa je dis les choses telles qu'elles sont mety tsy mahafaly ny pastora namako zay zavatra lazaiko zao fa tsy maintsy lazaiko satria tsika tsy andany andro eto fotsiny hifanafosafo eto fa ny tanjotsika eto dia ny atonga ny asan'Andriamanitra handeha ary où est le problème c'est là le nœud du problème c'est là le cœur du problème eo am-pelantanany zalahy ny hainy mpitandrina aminareo eo am-pelantanany olona vitsivitsy ny hainy mpitandrina eo aminareo dia nareo nefa manofy atoandro hoe torio ny marina pasteur nefa nareo tsy manoana azy avy aty ivelany aza manofy atoandro aza manofy atoandro soyons pragmatiques et soyons réalistes donc katsao ny fomba rehetra tadiavo ny fomba rehetra ny hahatonga an'io pasteur io hanana an'le liberté non tsy misy mahay mizy avy any ivelany zany io nareo zanak'Andriamanitra no resahana am'izany le ivelany eto a ivelany rakotry ny fiangonana rosea mety possible olona vitsivitsy ao amin'ny fiangonana nareo resy lahatra ny filazantsara mitady ny moyen ahafahanareo manoana ny asa fitoriana ataon'io pasteur eo aminareo misy zany manzay itsika raha tena hoe tsy misy fa zao ny volonté no tsy misy andehatsika hiverina kely amin'ny réalité ny communauté chrétienne voalohany ny communauté kristianina voalohany ny zavatra misy de zao olo voalaza ny boky lesan'ny apôstôly a miombonany izy ireo ny zavatra rehetra aloha tsara eto koa misy zavatra ao amin'ny lesan'ny apôstôly zao ny zavatra rehetra ny miombonany ny zavatra rehetra rehetra
ity resaka fiombonana ity a dans les deux sens tsy à sens unique fa safady tsy mbalivaly réciproque andriamanitra tsy mangataka vola aminao hoe tondrao vola aho fa mila vola ny asako tsy zay le izy fa izao andriamanitra mangataka aminao hoe hitondrao vola ahafahanareo mifanompo ao le izy zay reo tsara soratra masina ho an'ny hafa foana no fitendren'andriamanitra amin'ny fitsipika sy lalàna zay napetrany tsy ho azy zany mandainga zay mpitandrina sy pasteur zay milaza hoe hoe atolotra ho an'andriamanitra reto fanaty reto andriamanitra tsy mila vola le rahasaiko zay fa matoa andriamanitra miteny aminay mitondra ao vola dia ho anareo zay hoe iombonana ampianarina ny zanak'andriamanitra hanana toe-tsaina fiombonana fampianarana le izy tsy azonao mihitsy le izy le raha manadimby soa zay indrindra le izy tsy ho voavidiny manam-bola ao fiangonana de izao resaka fiombonana izao de itezanany olona mba ho réciproque eno hatrany farany no fahaza tonga de mainka ny oratra anome ohatra anareo a raha nanome baiko andriamanitra hoe tsy nanome baiko fa ny resaka fifadikaniny inona moa ny antony nasain'andriamanitra ny fahadiana haniny de zao voalaza hoe Isaia toko fahavalo amby dimapolo ny andininy fahaenina ohatra fotsiny io zany a fa ho zavako aminareo hoe inona moa ny kendren'andriamanitra mio de ny hifanohanany saminy zanak'andriamanitra tsy ho an'andriamanitra fa ho atsika iray ao anatin'ny fiangonana Isaia 58:6 zao ny voalaza zao a amin'ny anaran'i Jesosy tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako dia ny hamaha ny famatorany faharatsiana sy hanaboraka ny fehiny zioga sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra ny fifadiana takiako zy andriamanitra dia ny hamahana ny fahoriana sy ny geja mahazo ny olona io a adinitsika fiangonana io inona no retour fantany tia rehefa manao adidy ny olona hanako le terme adidy fa mampiasaiko any rehefa mandrotsaka vola ny olona ho amin'ny asan'andriamanitra ho an'ny fiangonana na ho anna fikambanana na ho an'ny asa fitony anankiray inona ny retour makany amparoasia za tsy miteny hoe mila karamaina ny olona za tsy miteny hoe mila tambony ny olona tsy hay le izy fa inona ny retour makany amin'ny olona mba hazavainareo izy a ohatra zao tsika maninaka itsika mandoetra ny andoavako etra ny andoavako impôt dia misy bien commun misy fananana iombonana kendrena zany hoe bien personnel arotsako eo amin'ny etra de avy eo a ny retourn'iny de misy ny atao hoe bien commun fanana iombonana ohatra hoe anamboarana hôpitaly anamboarana lalana iatohana ny sekoly dia mahazo tombotsony rehetra zay le retour resahana mihitsy de ohatra zay koa na fiangonana tamin'ny androny apôstôly nahafohy ny fananany olona ary lazay ny soratra masina hoe niombonany tsy hoe namelany apôstôly ny vola de avy eo de ny apôstôly ngalabona fotsiny tany diso be zany fa nomenany apôstôly ny vola de rehefa avy eo a ny apôstôly zay aveo nitsinjaran'zay taminy alalany atao hoe diakonia na tonga le disadisa teo amin'ny ireo vehivavy mpitondra-tena jiosy sy ireo vehivavy mpitondra-tena helenista satria nahatsiaro ohatrany hoe leze ny mpitondra-tena helenista izay ny antony nanendrena andreo diakonina anankifito zay tantaran'izeny voalohany fa lasa dindrandino le fanentanana raha verse foana nomeno an'io misy ny manao ezaka dia anao tonga zao ny ezaky ny faritra ao ananina tonga zao ny ezaky ny faritra ao anana dia atao ny fanentanana fa maninako hoe ny entanina
Fa le olona tsy efa azon Jesosy. Fa maninona ny tany? Eo le problème. Lasa gidangilo amin'ny resaka fanentanana. Fa ny antony dia tsy mahatsiaro tamberina makany aminy le olona. Tsy mahatsiaro tamberina nakany aminy ny olona. Za tsy miteny hoe vola. Fa mi se sentir ve le kristianina ao aminao fa voakarakara. Tsy sarotra ny manentana azy hanoana ny asan'Andriamanitra. Fa ny problème à sens unique koa le zavatra. Avy any amin'ny kristianina no mandeha dia ny retour makany aminy zéro. Zay le problème. Fa zay nataon'ny fiangonana voalohany. Ny ombona ny zavatra rehetra. Anankiray ihany koa olana fototra dia ny fiheverana fa ny fanaovana ny fandraisana ny fiheverana fa ny fitahiana na ny bénédiction dia ohatran'ny prime, ohatran'ny récompense. Am'le hoe ampafolo-karena zany io. Le ampafolo-karena tompoko tsy resaka fampanantenana fitahiana mihitsy nanaovana azy. Ny fahafozana ao an'Andriamanitra ihany koa. Tsy resaka ampafolo-karena ihany zany. Ny olona le mahafolo an'Andriamanitra dia tsy manolotra ianao mba hanantena valom-bavaka. Mba hanantena fitahiana. Raha mbola zay ny motivationnao manohana ny asan'Andriamanitra. Sao dia mba misy pasy olona manao zany hoe andao tsoanana ny asan'ny fiangonana, andao tsoanana ny asan'Andriamanitra dia am'izay mety mivaly malaky le vavaka nangatantsika tamin'ny pasteur. Fa nga distributeur izy ity. Andao tsoanana ny asan'Andriamanitra fa nga mba hitan'Andriamanitra zao sacrifice tsika zao ary rehefa manao sacrifice tsika dia angambany mba ho mahazo fitahiana amin'Andriamanitra. Aza adino fa rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra dia tsy misy condition ny fitahiana fa zao hoe rehefa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia napetrany tao amin'ny saheziana ary notahiny. Notahiny izy. Fa tsy hoe raha manao an'izao sy zao sy zao ianareo dia ho tahiko. Efa nomen'Andriamanitra maimaimpona. Zany hoe ny fitahiana tompoko. Ny bénédiction tompoko dia tsy au conditionnel fa zay ny maha-Andriamanitra fitiavana azy. Misy sokatra ho an'ny olona rehetra. Eny ny ratsy fanahy dia mazava ny soratra masina. Andriamanitra mangasaka ny ranonorany amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Andriamanitra mamposaka ny masoandro amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Andriamanitra mikarakara bozaka anankiray. Ko nahoana no ohatra diavinao ianao mpivavaka ihany no karakarain'Andriamanitra. Fa le gentilisa eo akaikinao io tsy karakarain'Andriamanitra. C'est un Dieu juste et bon. Dieu n'est pas comme moi mauvais ka zay tiako ihany no karakaraiko. Zay tsika olombelona. Zay mifankahazo amiko ihany no karakaraiko. Zay tsika olombelona. Fa Andriamanitra tsy mitovy amintsika. Dieu ne fonctionne pas comme moi, heureusement. Mais Dieu, il est Dieu. Ary amandriamanitra azy dia zao karakarainy daholo ny olona rehetra hatramin'ny olona faran'izay ratsy karakarainy. Bozaka ny atsara io ara andaniany herim-po nefa hodorana ny atsara pitsy. Donc ny bénédiction na ny fitahiana dia tsy avy mirakitra zay ataonao any am-piangonana azafady. Tsy hoe satria anao nanohana ny paster, tsy hoe satria anao navita adidy be dia be tamin'ity volana dia hirotsaka ny fitahian'Andriamanitra. Ny fitahiana dia tsy au conditionnel. Ny fitahiana dia maimaim-poana. Satria ny soratra masina. Ka amboaro zay zavatra izay. Andova ny tany sy zay rehetra ao aminy. Dikan'izay inclusifa izy. Andova ny tany sy zay rehetra ao aminy. Zany hoe inclusifa Andriamanitra fa tsy exclusif. Mialatsiny tompoko lahy sy tompoko vavy. Mon Dieu est un Dieu d'inclusivité et non d'un Dieu d'exclusivité. Eo i mason'Andriamanitra ny olona rehetra dia égaux. Na ny mino azy, na ny tsy mino azy dia samy omeny ny sahaza azy isan'andro.
ho aza mandainga isika mpitory teny, aza mandainga isika pasteur, hoe raha arakaraky ny androsahanao an'Andriamanitra no hitahin'Andriamanitra anao. Diso zany. Manao an'Andriamanitra hitovy aminao ianao. Zany no atao hoe anthropomorphisme de Dieu. Ataonao mitovy aminao Andriamanitra. Hoe zay tia ihany tiako. Azafady. Tsy izy zany. Ny problema koa amin'ny olona zay mivohy ny resaka ampafolo-karena mivaona. Za tsy atao hoe ny ampafolo-karena ny contre, fa le fampiasana an'ilay dogme ny ampafolo-karena mivaona no hitondrako fanitsina koa eto. Le fait hoe ianao manao kajikajy amin'Andriamanitra mihitsy. Tsy menatra ve ianao? Je vous pose la question, franchement, humainement parlant, honnêtement, est-ce que tu n'as pas honte de faire des calculs à Dieu? Tsy menatra ve ianao manao kajikajy amin'Andriamanitra hoe efa iny zany ampahafolo nya. Tandremo miandry miandry efa lasanao ny ampahafolony. Fa ng'Andriamanitra atao an'izany. Ary raha ohatra ka mba zay koa ary nataon'Andriamanitra aminao hoe bon Jean-Luc, ok, nomenao anahy ny ampahafolony, fa mba ho takiako aminao koa ary ny sandan'ny zavatra rehetra zay nataoko anao. Inona no ho azontsika am'zay fotoana zay? Inona no azontsika am'zay fotoana zay? Ka izao tandremo ny manao an'Andriamanitra ho hitovy amintsika. Ka izao le resaka ampahafolo-karena, le story, le tantara tomboan'ny ampahafolo-karena aloha mila fantatsika. Manazava ny ray ihany na rehefa aveo fa ny amaliko anao fotsiny maninona ny ao amin'ny Abakoka ny teny hoe na de tsy mamotsy aza ny aviavy, na de mandisy fanatenana aza ny oliva, na de tsisy tsony arao pahatra, mba za maninona ozy izy. De mbola izay le mampiavaka ny mino zay. Ny mino tompoko tsy vidina amin'ny fitahina. Ny zanak'Andriamanitra tsy vidina amin'ny fitahina. Ny olona mpikaraman'ady no vidina amin'ny fitahina. Miala tsiny aminareo reo ianareo zay manao ampahafolo-karena ka mitady fitahina, vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des mercenaires. Mikarama amin'Andriamanitra. Vidina ny fankatoavanareo an'Andriamanitra. Ny zanaka tompoko tsy vidim-bola. Ny zanaka tsy vidim-bola. Mazava angamba an'izay. Eritrereto hoe ny zanaka nateraka reo miteny hoe papa Sileny mba nanao endra androany mba tokony anao zao, fantatry tada Sileny tokony atao anao. Fa raha ianao miteny hoe satria za bana Sileny endry tandroany dia tsy maintsy omenao an'ity aho. Io tena malaky io ry créature vaky io ny contexte fa tsy manao picassiette. Manazava eto hoe ny contexte ny ampahafolo-karena dia zao. Tsy letoana intsony ny fiveloman'ny mpisorona taorian'ny fahababoana babiloniana rehefa niverina ny zanak'Israely tany Babilôna, dia lasa niasa tany ny mpisorona sy ny levita. Tezitr'Andriamanitra. Ny mpisorona sy ny levita dia natokana hanompo ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia satria tsy niatoka ny fivelomana. Fivelomana io zany tena sakafo fa tsy hoe fivelomana karama. Dia voatery zareo satria zareo mamelom-bady aman-janaka. Lasa nandeha niasa. Niasa inona? Niasa tany. Ary rehefa zay ozy Andriamanitra hoe napetraka indray ny ampahafolo-karena Malaki 3:10 système de fonctionnement ny tempoly io. Système de fonctionnement ny tempoly io karazana règlement intérieur mba ahafahana mampiodina ny culte ao amin'ny tempoly. Ireny no atao hoe loi casuistique. Fa tsy loi apodictique. Nefa lasa navadikitsika loi apodictique, lalàna ny ampahafolo-karena, loi casuistique. Ka nisy teo amin'ny Israely taorian'ny fahababoana dia lasa niasa any ivelan'ny tempoly ny mpisorona sy ny levita, dia tsy maintsy mikarakaraina izy ireo dia napetraka io mba ahafahana miatoka ny fivelomana. Système de financement de culture zany. Mitovy tsisy valaka raha makany Allemagne nareo any Allemagne ny olona dia mandoetra amin'ny resaka culte. Raha protestant ianao dia y compris ao anatin'ny taxe anao ny taxe pour le culte. Oui, antonio fianakavianareo zay mipetraka any Allemagne. Mandoa taxe ny olona.
selon ny conviction religieuse nao. Raha ohatra ndray ianao zany teny hoe za tsy antanina zany ianao hoe za tsy kristianina dia tsy mandoa etra amin'ny fiangonana fa saingy ianao tsy manana droit amin'ny acte ecclésiastique. Ohatr'izay mihitsy io tsisy valaka am'izay. Tsy fantatra hoe ampafolo ve zany sa 10e sa 100e fa c'est un système de fonctionnement du culte. Aty Belzika koa manana an'izany système zany zay fa hafa ny fomba sehoany fa tsy andany fotoana mihiny a. Donc ny lalànany amin'ny ampahafolo-karena dia c'est une loi casuistique napetraka tao ambavan'ny mpaminany mba hahafahana mampirisika ny olona hoe zaho toetra amin'izany ary aho Andriamanitra raha tsy tay anareo zany hoe mila ny olona zaza ra-panahy tompoko no mila tambatambazana hoe alefaso fa Andriamanitra tsy hamela anareo maty mosary. Zay le izy. Fa tsy hoe tsongainareo iny verset iny dia iny no irairainareo anaky ny tapitsaneto hoe zay mahafoy ny ampahafolo-karena dia mirotsaka ny fitahin'Andriamanitra. Mbola zaza kely ara-panahy ny olona ohatr'izany. Kristianina karamaina, kristianina tambatambazana vao mahafoy ho an'ny dadany. Kristianina karaka tambatambazana, kristianina karamaina vao mahafoy ho an'ny dadany. C'est honteux. Zay no anankiray. Donc tsy le lalàna casuistique mihitsy no important fa inona l'esprit an'le lalàna dia ny fanatanterahana azy. Inona le izy? Le fitiavana. Za personnellement je rien contre ny olona manao ny ampahafolo-karena. Averiko foana le izy. Je n'ai rien contre la dîme. Fa zao ny dîme dia discipline ahoana zany règlement intérieur napetraka teo anivon'ny fiangonana jiosy mba ahafahana mampandeha ny raharaha am-piangonana. Donc zany a raha vao avadikitsika ny curseur hoe condition de bénédiction ny dîme dia mpikarama amin'Andriamanitra ianao zany. Fa raha manao ny dîme ianao dans le sens hoe dîme fa tu peux faire ça mety ho dîme mety ho 1%, mety 2%, peu importe fa manolotra ataontsika hoe raha manolotra ho an'Andriamanitra ianao satria ianao zanak'Andriamanitra ary ianao manohana ny asan'ny rainao hafa ny fisehoan'izay. Masari-piaro anao le asan'ny rainao dia tohananao sans faire le calcul. Tsy riko tsara zay. Fa raha à partir du moment ianao teny hoe ça suffit Andriamanitra efa tafahoatra 10% zay ny fanohanako ny asanao a ok zay dia voko ianao zay. Fa amiko io resaka dimy io na zavatra hafa dia zao ianao no miadopte discipline de vie. Ilaina ny olona amin'ny fiainana manana discipline de vie, mila rigueur. Tsy hoe rehefa kristianina koa dia mandeha regarega na au pays du moramora. Ny kristianina dia tokony manana discipline de vie. Lazaiko tsara, tsy hoe lalàna azahoana famonjena, tsy hoe fitsipoka idirana ny lanitra, tsy hoe fitsipoka azahoana fitahiana. Non! C'est une discipline de vie. Za zao manana discipline de vie ako amin'ny lafiny sakafo ahafahako mitaiza ny vatako. Tsy hoe azahoako fitahiana amin'Andriamanitra zany, tsy hoe idirako ny lanitra zany, fa ahafahako mitaiza ny vatako. C'est une discipline. Ohatra zao hoe ity catéchisme d'adulte ity manao autodiscipline hoe isak'alarobia dia natokako ho anaovako catéchisme d'adulte. Tsy misy lalàna manery an'izany. Tsy hoe arakaraka nanaovako catéchisme d'adulte dia manome fitahian'Andriamanitra. Tsy hoe navita toro-teny be dia be dia mirotsaka ny fitahian'Andriamanitra. Zéro zany. Fa izaho no manao autodiscipline hoe ny alarobia tolakandro dia atokako hampianarako soratra masina hanompoako an'Andriamanitra. Discipline de vie zany. Rigueur personnelle zany. Ary ankasitran'Andriamanitra zany. Satria nahoana? Tu te disciplines toi-même. Tsy mitovy ho le approche amin'izay fotoan'izay. Amin'izay fotoan'izay zany inona le objectif kendrenao, inona le objectif tratrarinao dia fanazaranao ny tenanao ho amina asan'Andriamanitra. Zay le izy. Ka anjaran'ny tsirairay mamaritra ny objectif personnel. Fa tsy ny fiangonana. Tsy pasteur. Fa ianao no mametraka ny
Fa izao kosa rehefa mametraka ny disiplinanao anao dia anjaranao kosa mba miezaka mirespecter le discipline napetraka ao. Ao. Voakasika zany mantsy a, le olona le manao voady, hitanao le voady. Andriamanitra tsy mitaky antsika no voady zany. Ary zay mahatonga azy miteny hoe efa ao am' Jehovah ny voadinao, zany hoe le fanefana le voady tsy hoe lasa loza be ho anao, lasa tsy miditsy ny lanitra ianao raha tsy nahavita le voady, fa izao hoe quelqu'un qui s'est fixé un objectif mais il ne l'a pas atteint dia izay no atao hoe ota. Ny atao hoe ota de zao, ny atao hoe péché na atao hoe fahotana, raha ny étymologique ny atao hoe fahotana de zao rater sa cible. Maharary sur le plan psychologique hoe ianao a nirater ny cible-nao, ianao zany nametraka objectif ohatran'ny olona any am-piasana rehetra io raha olona hoe ny objectif antsika am'ty taona ty a ato amy toeram-piasana de zao ny taux de rendement antsika. Rehefa tsy tratranao io taux de rendement io a de misy conséquence any amy fonctionnement ny entreprise zay izy. Similaire an'izay koa hoe raha ianao zany mametraka objectif à atteindre de mametraka anao barème hoe ty ny tanjony an'izay ako ka tsy tratranao le izy no ianao tandrevaka aloha tsy ndreko sara de manimba zavatra be lehibe am'le planificationao le izy. Fa tsy hoe ota dans le sens hoe de safiditra an-danitra fa tsy nahavita an'le voady. Zay mahatonga le hoe efa ao a ny voady. Satria lasa tratrany culpabilité anao, tratrany sensation de za efa nivoady tamin'Andriamanitra hoe andeha hanolotra tafo a, rehefa raha afaka fanadina de hanolotra tafo a hanoloana le tafo ny fiangonana mitete ao. Andriamanitra anie tsy nitaky anao an'izany e. Tsy misy tsinonao mihitsy raha tsy hanao an'io anao e. Fa ny problema fantatr'Andriamanitra ny fonctionnement-ntsika olombelona. Lasa ho ataony daholo fitaovana io a hanamelohana anao hoe ianao indray aloha de olona tsisy ilana azy, tsy azo antoka satria tsy vitanao le voady teo anatin'Andriamanitra. De ho avy ny devoly hiapanga anao du matin midi au soir. Ary il n'y a pas pire qu'une sensation de culpabilité, je vous le dis. Bon, amarapana hoe inona ary ny recommandation ho atsika manoloana zany zavatra zany. Leo za hoe point anaky dimy eo zany resahako. Voalohany, tsy normal mihitsy havako ao ny mahita olon'Andriamanitra milaza fa babon'i Jesosy nefa mihidy gadana folo ny poketrany. C'est pas normal. Raha ao anatin'izay cas zay ianao a de tu dois te poser des questions. Ianao zany tena le tiako anao Jesosy io, Andriamanitra o anompo anao a, Andriamanitra o ity aho iraho aho. Eny ary Andriamanitra. Misy asa ho ataontsika ary mba mila ny tôbilanao ampiasaiko izy Andriamanitra hanaovana an'io asa io. Ka le tôbila anie Andriamanitra ohatrany manahirana be. Ao. Averiko le teny zany mise à disposition fa tsy hoe atolotra afoy. Nefa koa etsy an-danitra io tsy ny fanentanana ny olona no vahaolana fa ny fampianarana. Anisan'ny symptôme anankiray zany eo anivon'ny fiangonana. Matoa io fiangonana io zany a lany ora, mandany fotoana be amy filazan-draharaha fanentanana ny olona hahafoy. Dia miala tsiny aminao dadapasy, miala tsiny aminao angiam-pitandrina fa misy problema io fiangonanao io. Inona probleman'io fiangonanao io? Tsy ampy fampianarana. Tsy voky ny tenin'Andriamanitra ny olona. De rehefa tsy voky ny tenin'Andriamanitra ny olona ao aminao a, de poretinao amina fanentanana rehefa avy eo. Vao mainka manidy fon'olona zany. Donc, inona ny proposition concrète vahaolana azo sapahitanana azo atolotra? Fa maninona kay raha olona no tsy maintsy feratsika amina forme anankiray fotsiny ny fanomezana ao an'Andriamanitra. Ny zavatra mahazatra antsika hatramin'izay fanomezana ao an'Andriamanitra dia rakitra. Na koa hoe concert rindrakira ara-pilazantsara ho fanohanana ny asan'Andriamanitra de mividy be ny olona.
thé concert, opération gâteau, opération yaourt, opération cake, de lasa ny saiko. Fa moa ve zany le zanak'Andriamanitra mila tambazana hanina vao mahafoy ho an'Andriamanitra? Raha tsy mihinana lasopy ve ianao zany zay vao afaka manokatra poketra? Raha tsy mijery spectacle mifalifaly ve ianao, zay vao anao vao manokatra poketra? Sy ny sisa sy ny sisa. Mampieritreritra izy a. Za tsy miteny hoe ratsy ny mijery concert évangélika, tsy any le resako. Za tsy miteny hoe ratsy le mba manao thé concert kely eo, tsara zany. Fa maninona tsy maintsy sandaina vola, zay vao mahafoy. Ny tiako tenena de zao hoe nahoana tsika fiangonana voafetra amina forme na donation anankiray hoe rakitra sy ny ezaka reny. Nitondra fiangonana tany Madagasikara taloha. So hiteny masina hoe ka ianao efa mitondra fiangonana ivelany de mahay miteny. Non. 10 ans nitondra fiangonana tany Madagasikara vao nitondra fiangonana taty. Ary tany ambanivohitra ny asa. Za tsy nahazo renivohitra ohatran'ny zara tany amin'ny vilona. Tany amin'ny dezaka aho. Fa zao zavatra lazaiko anareo zao a, tsy blablabla fa zavatra fiainam-piangonana nenanay zany. Tsy mba manao fanentanana zany mihitsy aho alady maraina ny amin'ny ezaka. Tsy manao fanentanana zany mihitsy aho ny amin'ny ezaka. Fa ny zavatra nataonay de zao. Rehefa sokafana ny taona ny ezaka eo anivon'ny fiangonana, dia ny komity sy ny biraon'ny fiangonana no voalohany manao. L'exemple vient d'en haut. Averiko rehefa sokafana ny taona ny ezaka eo anivon'ny fiangonana, dia ny biraon'ny fiangonana sy ny komity ny fiangonana no voalohany mirotsaka manao. Any ambanivohitra moa de mandeha ny vokatra. Zay ny fanao azy. Dia zareo no voalohany. Ny pastora, inona natolotry ny pastora ho atao vokatra? De mitondra hoe ty nataoko, zao ny valeur an'ity. Dia manaraka ny pastora ny katekista. Manaraka katekista ny président fiangonana. Manaraka ny président fiangonana dia ny komity rehetrarehetra. Alady anankiray a ho an'ny birao sy ny komity fotsiny. Fa milaza aminao a fa rehefa mahita an'iny ny kristianina, mierina ny alahady na mierina ny volana manaraka, tsy mila manentana zany ianao. Raha izay. Misy ihany koa fampianarana na ray aman-dreny sasany zay nampiariko ary hitako fa tena efikasy. Ny atao hoe rakitra zava-misy. Efa lazaiko teto zany fa averiko ihany ho azy mbola tsy nahare. Rakitra zava-misy. Inona le rakitra zava-misy? Matetika ny sakana ho an'ny olona any ambanivohitra ny resako eto. Ny sakana ho an'ny olona de hoe tsy manana rakitra izy. Oui, rehefa tonga ny maintsoahitra indrindrandrindra hanao rakitra dia tsy manana ny olona na roapolo aza rehefa tena maintsoahitra. Réalité niainako tany ambanivohitra zany. De nampiariko lay nampianarina anahy, tsy anala izy fa nampianarina ray aman-dreny lehibe anaky de hitako efikasy. Hoe rakitra zava-misy. Inona le rakitra zava-misy? Nasiana sobiky lehibe eo amin'ny alitara, de rehefa tonga ny rakitra, de zao no lazaina tamin'ny olona hoe izay anananao any an-trano na any an-tsaha na any an-tanàna no ataovy rakitra ao. Ohatra zany hoe atody no ananan'le olona satria izy miompy akoho. Ohatra izy manana tanànana be dia be de mitondra anana ray tangozana. Mety izy manana vary de mitondra vary ray kapoaka. Mety izy manana voanjo, tsy haiko zay ananany any a, zay no hoentiny dia atao anaty sachet de apetrany ao anatin'ilay sobiky. Tsy vokatra fa rakitra zava-misy. De rehefa mirava ny fiangonana dia amidinay ao ivelan'ny fiangonana ny le rakitra zava-misy de alatsakay amin'ny vidiny eny an-tsena mba ho takatry ny olona. Mahazo tsara nareo a. Ohatra vidiny atody anankiray ohatra 200 ariary, dia le olona zany mitondra atody anankiray nataony rakitra. De iny atody iny a namidinay a 900 francs.
dia na ny olona zavatra efenomena efen'nytrangana izy ny olona tsy ny olona tsy mpivavaka aza andeotsika hivavaka ery am'ry fiangonana ary fa misy entana mora hono eny zay misy le izy misy entana mora hono eny de tonga le olona hividy ny entana fiangonana satria alatsakay eny an-tsena mividina de imagine hoe le olona anankiray tsy nanana rakitra na roapolo mitondra atody anankiray namidy le atody lafo roanjato le atody na ataotsika hoe lafo latsaky ny roanjato sivifolo zany non tsy haiko tsony le ariary bon hoe latsaky ny roanjato de vidina le atody misy mividy le atody de azon'ny fiangonana le vola roanjato na latsaky ny roanjato sivifolo amby zato tsy possible any ambanivohatra olona sahinana mahavita rakitra na roanjato zany ao anatin'ny maitso ahatra tam'zany am'izao moa efa midina avy any tsy andam-bola mazava ho azy ahoana ny hafalin'ilay kristianina hoe za mba navita rakitra 1000 francs nefa za tsy manana any ariary de ohatr'izay koa ny hafa de misy ara dafaramariny ty a misy olona tena tsy nanana ninina mihitsy izy tsy manana akoho izy tsy manana atody izy a tsy manana anana izy a tsy manana ninina tena hoe zéro de ino io zany reo nataony rehefa tonga ny rakitra satria ao anatin'ny fiangonana loterana moa misy anah de rehefa manao rakitra no loterana de miodina ny alitara ny fantatry ny maro zay dia napetraka eo amin'ny alitara ny sobika de nipetraka atao anaty sobika le rangaha maheno tsara anareo nipetraka tao anaty sobika le rangaha de nomeny ny mpiangona hoe vena koa nataony ty rangaha ty adaladala ve ty fa ino nipetrahanao anaty sobika de rehefa nirava ny fiangonana de nantany azy ny mpiandraikitra ny fiangonana hoe fa maninona ianao no mipetraka ao anaty sobika de zao navaliny tsy manana ninona omena aho izy amy rakitra fa ny tenako zizy no atolotro ka izao zaho zizy mpandrafitra eno tsara mpandrafitra aho zizy de zao hanokana andro anankiray aho zizy ao anatin'ny herinandro a atolotro maimaim-poana ho an'ny fiangonana hanaovako ny réparation ny dablo simba rehetrarehetra ato hanolotra andro anankiray aho par semaine atolotro ny fiangonana ahafahako manao réparation ny dablo simba rehetra ato vita daholo ny dablo ny fiangonana tompoko lasy tompoko vavy le réparation io nefa raha natao devis zany ka nitadiavana olona ny anamboatra azy mety efa lany amina million na mety efa lany amina centaine milliers de milliers d'ariary tsy manana izy fa ny tena natolony hitanareo le izy ainsi de suite zay resaka hoe aza ferana amina formana anankiray ny atao hoe fahafozana ho an'ny asan'andriamanitra fa soyez créatif velaro ame réalité anareo anankiray ato ny voatsinapy mba ho akaiky kokoa izy zahay ato amin'ny erizela voatsinapy a de tsy manao adidy zany na de manana communauté be de be ary zahay manana communauté zay ary sorako be de be nareo communauté a any Paris any Canada any Madagasikara any afara fa tsy misy adidy ato ary tsy misy ezaka ato fa ahoana ny nahafahana manao an'ireny asa reny rehefa mandeha manao nitsafika masina rehefa mandeha manao conférence rehefa mandeha manao an'ireny famandina faritra reny dia lazaina amin'ny olona hoe ity asa miandry atsika atao ny devis mila carburant zao litre mila zao iza no afaka ifanometana zay dia avela ny fanan'andriamanitra hiasany anatin'ny olona zay faharesen-dahatra le olona no hanoanana ny asa hatram'izao aloha de sorako an'andriamanitra ary misaotra anareo ato anatin'ny communauté voatsinapy fa vita ny asa vita tsara fa tsy zara fa vita misy olona manolotra manana hôtel izy de nanolotra hôtel nivantanany mpanao conférence misy olona nampiasa ny fiarany misy olona nampiasa sisinsisisa zay le izy le mise à disposition n'andriamanitra ka tsy ny fandraisana anjara amin'ny fampandehanan-draha raha no olana fa lay filatsaky lay izy mihitsy no olana amin'ny fandraisan'ny olona azy point manaraka mahavariana fa araky ny lazaiko teo hoe mova mila tambazana ny olona vao manao tsy maintsy sandaina ve
vao manao. Tsy vitan'izany fa mbola anaovana fanentanana mihoapapana amina toriteny amin'ny alalan'ny fanentanana de lasa mamizaka le izy. Nareo mieritreritra fa vao maiky mieritreritra fa ny olona ho azonareo am'regny vao maiky le olona mihidy ny fony. De point farany ny inona ary ny fanatitra zay omenao an'Andriamanitra amin'ny endriny rehetrarehetra fa tsy miteny hoe rakitra lahady any fa ny fanatitra zay omenao an'Andriamanitra fanaty sitrapo na hoe rakim-pisaorana ozy isika fa fanaty sitrapo. Somary malasa saina ihany a ny fieritreretana an'le izy hoe pourquoi misy spécial de pourquoi misy classique. Fa izao a matetika ao anatin'ny subconscientsika kristianina tsika pino a ama olombelona moa zany mazava ho azy a rehefa mahavoaray zavatra lehibehibe ianao a dia ohatrany mieritreritra hoe ohatrany tokony afoy be tokony afoy ho azy any. Zay tsika olombelona a nous fonctionnons par le système de récompense. Fa andao raisina ny teny Davida ina no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra zay nataony tamiko. Fa tsy hoe inona no fitahiana omen'Andriamanitra ahy raha afoy be da be ohatra. Satria ianao efa nandray be dia be zanako malalako ozy Jesosy. Jereo tsara ny fiainanao, ny fitahiana zay efa nomen'Andriamanitra anao maimaim-poana. Dia apetrao amin'ny conscience-nao am'izay ny zavatra hoe rariny ve, itsiny ve raha ity ataoko ohatra fotsiny ty zany raha ity no vola hanohanako nasian'Andriamanitra. Apetrao aminao zay fanontaniana zay. De anjaranao ny mahalala. Fantatrao ny tokony ataonao. Fa aza adino, aza manao domiko tapany andoherana an'Andriamanitra, aza manao hoe manao antia de am'izay azo fitahiana, na koa hoe manao antia satria mampatahotra, tsy mifonctionne am'izay Andriamanitra. Fa ny zanaka de tia ny ray aman-dreniny ary tsy karamainy ny ray aman-dreniny manao ny asany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Vavaka isaky. Misaotra anao Jesosy eo noho ny fampianarana zay nomenao anay tamin'ity tolakandro ity. Ianao no angatanay no hampahazava anatin'ny fon'ny olona zay fitendrenao sy andrasanao aminay. Ataovy mavesatra aty anatinay fa efa nomenao anay ny zavatra rehetra, nomenao anay ny lanitra, nomenao anay ny fiainana mandrakizay zay tsy azo idimbola. Ary ankoatr'izany de ny fitahianao manambiampy ny fahasalamana, ny fianarany ankizy, ny tombotsoa rehetra zay anananareo raha atao ny sanjam-bidiny dia mahatsiaro menatra zay. Nefa itao zahay indray no manome condition aminao hoe hanohana ny asanao zay raha toka omenao an'izao. Hanao ny asanao zay raha toka mampifilafila anao, mamendry fendo anao, mifona aminao zay noho izany. Ka aoka izay samy hanolotra ny tenanay aloha voalohany indrindra ho anao. Ary manarak'izany koa de mifanompompanahy mety ataonay zany. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Samy hitahin'Andriamanitra name fotoananao amin'ny heriny toy izao raha sitrako an'Andriamanitra.